nalaza be ary niparitaka tao sira Facebook tao ny amin'ny mahakasika raha rina rakotomanga ka nitondra ny fanazavana mahakasika an'izany ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao ary nilaza fa tsy mitombina ilay filazana fa misy ny fampijaliana anirena rakotomanga any amponjany amin'izao ankehitriny izao ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka azy tabaka an'ity sena ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika ny raha rina rakotomanga no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Telome asa fanaovan-gazety antso amin'ny fahamatorana sy ny fahamarinana naneho hevitra ny ministra Gasikara Fensoa fa mitana anjara toerana lehibe amin'ny fananganana tontolo milamina ny hainao manjery sy ny asa fanaovan-gazety araka ny lohahevitra amin'ity taona ity nasongadiny fa fitaovana fototra ho an'ny demokrasia tena izy ny hainao manjery ka ilaina ny fanekena sy ny fanamafisana izany andraikitra izany. Noho izany dia ilaina ny fiarah-mientana hiadina amin'ny fiparitana vaovao diso sy ny vaovao manakorontana. Nambarany ihany koa fa efa leo ny famakafakana mitanila sy manavaka ny maro ka tokony hiezaka hanome vaovao marina ary tsy mitanila hatrany ny mpanao gazety. Ankoatra izay dia mbola mitohy ny tolona ho an'ny fahalalahana miasa amin'ny sehatry ny aza fanaovan-gazety antenaina amin'ireo mpisehatra ny fandraisana andraikitra amin'ny fanaparitahana ny vaovao izay mampiray ny firenena sy manohana ny fanavaozana. Ao anatin'izay dia naneho ny heviny ihany koa i Patrick Rarmanana fa sarotra ho an'ny mpanao gazety ny mitazona ny fahaleovantena raha tsy misy loharanimbola mazava, raha tsy mahavelon-tena amin'ny dokam-barotra sy asa ara-dalàna ny trano miserasera dia mety hiantehitra amin'ny felaka ka mitarika azy hanompo mpitondra. Araky ny nambarany tsy mora ny hahazoana ny fanohanana avy amin'ny mpanohitra ka vao maika manasatra ny fitazomana ny fahamarinana sy ny fitongilanana. Nilaza izy fa asa mafy mampigadra ary mety hahafaty mihitsiny ny asa fanaovan-gazety. Mandry tsara indray tsy voahary intsony vehivavy mpanao cash-point izay voaendaka ary very vola 4 tapitrisa ariary. Nitrangana fanendahana indray tao Ambohipo mandry tsara tamin'ny andro ny alahady 3 Mey hariva teo. Vehivavy iray izay mpanao cash-point no lasibatry ny Jolay raha hody tokony tamin'ny 9 hariva iny. Araky ny vaovao voaray vola mitentana 4 tapitrisa ariary no lasany ireo mpanendaka nandritra ity fanafiana tampoka ity. Tsy nampoizina ny zavanitranga ka tsy afaka niaro tena ilay miaramboiny mampitombo ny ahiahy eo amponina ity tranga ity indrindra ho an'ireo izay mpandraharaha mitondra vola mivezivezy isan'andro mitaky ny fanamafisana ny fandriampahalemana ny maro mba hisorohana ny fiverimberenan'ny loza tahaka izao. Andrasany fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana amin'ny fikarohana ireo izay nahavanondoza ka noho izay dia mitebiteby andro manalina ny vahoaka amin'izao fotoana izao noho ny fitsika an'izay tsy fandriampahalemana lalina izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena na any ambanivohitra izany na ny andrenivohitra dia ahitana an'izay trangana tsy fandriampahalemana izay foana raha ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao na dia efa miezaka manao intso zavatra azy ireo mpitandro ny filaminana izay miezaka mampandry filaminana ary miaro ny vahoaka sy ny fananana. Varotra gaboraraka ao Mandritsara aizany fanjakana ho izy ireo hatrany miamafy ny fitarainana ny mponina ao Mandritsara ao manoloana ny fikorotana ny sehatra varotra araky ny nambarany Sojabe Ray Aman-dreny Randriamihaja dia manjaka ny tsy fanarahan-dalàna ka miteraka fahasahiranana ho an'ny mpanjifa sy ny mpivarotra manara-dalàna mba misy mpiasa ny ministeran'ny varotra sy ny industria ve eto amin'ny faritra. Io ny fantaniana izay napetrany raha nanontany maneho ny tsy fahitany maso ireo mpanara-maso eny fotony eny. Voalaza fa samy manao izay daniny kibony ny mpivarotra tsy misy vidiny raikitra ary mihanaka ny varotra maizina izay tsy mandoa hetra na manana taratasy ara-dalàna. Vokatr' izany voaitsakitsaka ny mpivarotra ara-dalàna ka voatery miara-miasa amin'ireo izay tsy manara-dalàna mba hahazoana ny tombony. Ny mpanjifa kosa no tena lasibatra satria miakatra tsy voafehy ny vidiny mpiainana ka lasa tsy takatry ny maro intsony ny entana izay ilaina andavanandro. Miantso ny fitondrana ary ny Sojabe mba handray andraikitra maika hanendry mpanara-maso ny varotra hampiverina ny contrôleur de prix ary hanadio ny sehatra mba hampitsaharana ny fanararaotana. Raha tsy izany ho izy dia hitohy ny fanavaozana ny vahoaka sy ny toe-karena. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raha rina rakotomanga ity. Tsy mitombina ny feo miely milaza fa ampijaliana ireny rakotomanga
araky ny nambarany mpanao gazety Arfidy Ramanandraibe izay nitsidika azy teny amin'ny fonjany Manjakandriana dia salama tsara izy ary voahaja tanteraka ny mahaolona azy any amin'izay fonja izay. Nao afisin'ity mpanao gazety ity fa tsy marina ny filazana fa matory amin'ny tany Irene Rakotomanga nisy ny fampiresahana mivantana ary nilaza mazava ilay voatazona fa tsara ny fepetra iainany eny am-ponja eny. Na izany aza nangataka ny hazo fitsaboana avy amin'ny dokotera izay manampahaizana manokana izy izay voalaza fa filana manokana fa tsy mifandray amin'ny fitazomana azy any am-ponjany. Eo amin'ny fifandraisana amin'ny ivelany kosa dia voafetra izany afa-tsy ny amin'ny mpisolo vavazy ho fiarovana ny aingy araky ny fanazavana izay nomeny Arfidy hatrany raha naneho ny heviny manoloana an'izay fitarana amponja any Irene Rakotomanga izay niteraka resabe tao an-tserasera Facebook tao tamin'ny dimy herinandro lasa teo iny izay maro ireo manaparitaka ny vaovao amin'ilay hoe ampijaliana ary tsy manaja ny zoma olombelona ny fitazomana any Irene Rakotomanga any am-ponjany amin'izao fotoana izao ka nanaovany ireo izay pomba ny fitondrana teo aloha Antsoavy Etsiroa izany rehetra izany satria no ampangaina izy ireo fa tsy rariny izany rehetra izany nefa dia tena diso izany rehetra voalaza izany hoy ity mpanao gazety sy mpanao politika malagasy ity rehefa avy nitsidika azy tany am-ponja tany. Ao anatin'ity resaka Irene Rakotomanga ity mantsy zany dia maro sahady ny fanehoan-kevitrin'olom-pirenena amin'ilay milaza hoe teo anareo teo amin'ny fitondrana nanao izay tianareo atao ary nanao izay rehetra azonareo natao mba hanapiretana ny hafa hoy ny sasany fa io moa zany amin'ny fiainana izay hoe mivadibadika izay androany ianao mety hanana fahefana be ary mety ho ambony be ianao amin'izay fotoana izay ka tsy ho refesy mandidy fa amin'ny mahatoerana politika azy rehefa tsy eo amin'ny toerana ianao dia tahaka ny tsy nisy teo anao taloha izay ary mety hivaly aminao daholo izay rehetra nataonao tamin'ireo talohanao izay ka izay ny mahatonga ilay fitenenana manao foana hoe manao vantsara hatrany raha mbola ao anatin'izay fahefana izay fa io tsy misy olombelona izay tsy ho afaka amin'ny fahefana izay mandrakizay ary tsy Andriamanitra kory ianao ka hanampahefana foana ianao mandritra ny androm-piainanao izay ka izay ny tokony hanaovana tsara mandritra izay fotoana kely izay anananao fahefana feno sy mahamafy ianao izay fa tsy misy mahafantatra ny ampito isika rehetra na izaho na ianao ao anatin'ny izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay efa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.